खिलाफत के बिना अपना नहीं कुछ भी गुजारा खिलाफत के बिना अपना नहीं कुछ भी गुजारा है यही ज़ुल्मात बहरोबर। Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Voalohany indrindra dia tsy adintsika ny hidera sy misaotra ny tompo Allah tompo zanahary, ilay be fitiavana, ilay be indrafo, ilay be fiantrana, ilay fatra pamela heloka amin'ny mpampanompony, ary mangataka fitahina amin'ny mpaminantsika masina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Androany tsika rahalasy ranabavy rehetra amin'ny mpinoana dia hianatra kely koa ny lesona manaraka zay hitatsika ao anatin'ny baiboly sy ao anatin'ny Korany masina. Ny lesona tsika androany dia mikasika ny fanaovana kapa na kiraro zay hiditra ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny moské, dia voarara tanteraka izany ao anatin'ny baiboly masina sy ao anatin'ny Korany masina. Raha jerentsika ny lalàna ny mikasika ny fanaovana kiraro na hoe kapa ao anatin'ny fiangonana, na hoe anatin'ny toerana masina, na hoe anatin'ny moské, dia voarara tanteraka izany anatin'ny lalàna zay hita ao anatin'ny baiboly masina sy ao anatin'ny Korany masina. Ka raha jerentsika ao anatin'ny baiboly, ao anatin'ny Exodosy 3:5 dia niantso any Mosesy Jehova, ry Mosesy dia namaly azy Mosesy hoe ity aho ry tompo. Dia niteny any Mosesy Jehova hoe esory ny kiraronao mitongotra anao fa toerana masina io. Jereo izany fa baiko avy amin'ny Jehova tamin'ny mpaminany Mosesy hoe esory ny kiraronao fa toerana masina io zay ijanonanao io. Esory ny kiraronao ry Mosesy fa toerana masina izay ijanonanao io, ao anatin'ny Exodosy 3:5. Izany didy izany zay fanesorana ny kiraro na hoe kapa amin'ny toerana masina izany dia hita ao anatin'ny Korany masina koa izany, zay tompo Allah na Jehova nandidany Mosesy mba hanala zany kirarony izany. Raha jerentsika ao anatin'ny Sourate Toa na hoe chapitre 20 milaza fa hoe inni ana rabbuka, tena marina ho izy ry Mosesy, ao izy ny tomponao, ao no tomponao, za no tomponao. Fakhla na'alaika, fa esory ny kiraronao. Fakhla na'alaika, esory ny kiraronao. Innaka bil wadi al muqaddas tawa, tena marina ianao io dia amin'ny toerana masina, eo amin'ny loasa masina ny toa. Izany hoe ny Korany mikonfirme ny tena zay ao anatin'ny baiboly ny mikasika fanesorana kiraro amin'ny toerana masina. Ka noho izany ireo mpino musulman rehefa miditra ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny moské, rehefa avy nanadio ny vatantenan'izy ireo amin'ny lalan'ny wudu, dia esoriny zareo ny kirarony zareo fa tsy hoentina anatin'ny fiangonana ao anatin'ny moské, satria izany dia baiko zay arahandreo mpino musulman na tsaka sy andava ny mikasika fanesorana zany kiraro zany. Zany hoe ireo mpino musulman dia voarara ny mitondra kiraro ao anatin'ny moské, ao anatin'ny fiangonana, satria izany dia lalàna izany. Lalàna izany koa nefa dia voaraikitra ao anatin'ny baiboly masina amin'ny Exodosy 3:5 io, izay milaza hoe esorina ny kiraro rehefa miditra ao anatin'ny fiangonana. Ka noho izany mahagaga nefa ireo kristiana dia mbola mahasa manitsaka izany lalàna zay mipetraka ao anatin'ny baiboly izany, mbola mahasa mitondra kiraro zay hoentina ao anatin'ny fiangonana. Nefa izany lalàna izany dia nentin'ny mpaminany Mosesy tsy azo ataony mitondra kiraro na kapa ao anatin'ny fiangonana. Izany dia lalàna. Ka rehefa tonga Jesosy Kristy zay arahanareo, zay tomponareo, dia
nanatanteraka koa izany lalàna izany, izy tsy nanova satria agnatin'ny baiboly io ao, agnatin'ny toko sy andininy ao milaza fa hoe Jesosy tonga hanatanteraka fa tsy handeha handraba ny lalàna zay nentin'i Mosesy. Donc rehefa Jesosy araky ny tantara de rehefa nivavaka nanatina toerana masina de nesorony koa ny kirarony. Donc ianareo kristianina dia tokony manaraka tsaka sy andavana izany fampianarana izany, tokony hanaraka izany lalàna ao agnatin'ny baiboly masina izany. Esorina ny kiraro rehefa miditra ao anatin'ny fiangonana, satria toerana masina ny fiangonana, satria tranon'Andriamanitra ny fiangonana. Tranon'Andriamanitra dia toerana masina ka tsy tokony hidirantsika ny kiraro maloto, tsy haintsika hoe nanitsaka inona tany ivelany dia hoentsika ao amin'ny trano masina na hoe ao anatin'ny fiangonana. Donc ny fanesorana zany kiraro izany hitantsika ao agnatin'ny toko sy andininy amin'ny Exodosy toko 7:5 io dia hita ao agnatin'ny baiboly masina koa izany. Zany mahatonga ireo mpino musulmana tsy mitondra kiraro agnatin'ny moské satria izany dia voarara, ny kiraro de maloto, apetraka aty ivelany ny maloto satria tsika andeha hiona amin'ny tompo-janahary. Ka noho izany ty de hafatra ho anareo kristianina, rahalahy sy ranabavy kristianina rehetra, arao atsaka sy andava ny fampianarana hoe lalàna ao agnatin'ny baiboly masina io, satria ny baiboly miteny hoe mila esorintsika ny kiraro na hoe ny kapa rehefa hiditra ao anatin'ny fiangonana na hoe toerana masina. Tahaka ny ireo mpino musulmana rehefa miditra ao anatin'ny moské de esory zareo ny kiraro na kapa zay tsy hoentina miditra ao anatin'ny moské. Ka noho izany ty toko sy andininy ty ao anatin'ny Exodosy, ao anatin'ny Exodosy toko 3:5 dia lalàna zay mipetraka ary mandrakizay tsy azo atao ny mitondra kiraro na kapa ao agnatin'ny toerana masina na ao agnatin'ny fiangonana na ao agnatin'ny moské izany. Ka noho izany dia tokony ampiaritsika ty lalàna ty rahalahy sy ranabavy mpino kristiana sy mpino musulmana rehetra, isorintsika ny kiraro rehefa miditra ao agnatin'io tranon'Andriamanitra io, ao agnatin'ny tempolin'Andriamanitra io, ao agnatin'ny toerana masina io, ao agnatin'ny fiangonana io, ao agnatin'ny moské io. Tsy tokony hitondra kiraro ao anatiny satria ny kiraro dia maloto, tsy haintsika hoe nanitsaka inona taty ivelany ka tsy tokony tsika ao anatiny. Ka anfarany ao hoe wa akhira dawan anilhamdulillah rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.